Dia miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary fa 17 ny volana janoary taona 2024. Mivavaka isika ho an'ireo malagasy nikotrotro, ankizy ny betsaka, tanora, misy ihany koa olona lehibe, fa ny ankizy no betsaka tratra nikotrotro. Ny kotrotro ninona resahana dia aretina izay tsy tokony hitranga intsony amin'izao vaninandro, zany hoe lazaina hoe mandroso izao amin'ny lafiny teknôlôjia. Ninona resahan'ny siansa sy ny manam-pahaizana hoe vokatry izao na izao tsy famitsinina hoe tsy navita vaksinina, tsy navita zao tsia, fa kosa aretina avy amin'ny devoly ny aretina rehetra. Ny baiboly dia milaza sy manambara fa mandoalika eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avokoa ny aretina rehetra. Ninona anarana aretina ety ambany masoandro dia afaka ampandolena, zany hoe afaka fehezina, afaka baikona, afaka potena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manan-kery Jesosy Kristy izay itsika malagasy. Manan-kery Jesosy Kristy izay resahana ombenombeny fa ary ankalazaitsika malagasy fa maty teo amin'ny hazo fijaliana, nokapony izy, nofantsiny izy, no lefoniny izy, nisy rahalatsaka tamin'ny tenany ary feno kapoka ny vatany ray manontolo, ary ambarany Isaia 3:10, andininy fa 4, fa nidiakapoka tamin'izay tenany Jesosy Kristy izay zay no manasitrana. Ary tsy vitany hoe manasitrana ihany, fa tonga hatrany amin'ny fiarovana io diakapoka tamin'ny tenany Jesosy Kristy io. Raha ahitsitsy de hoe Jesosy Kristy mihitsy no fiarovana. Vavaka ho an'izay rehetra tratran'izany ary isika am'izao fotoana zany kitrotro na zay aretina mety mitovitovy am'izany. Ary manasa anao iray forasaina miaraka amiko ao anatin'izao YouTube izao. Ry Jehovandriamanitra, rain'ny malagasy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy io, marina sy masina ianao Jehovah Tompo rehefa mitengy na inona lazainy zanak'olombelona, ninona zavatra misy na mandalo na nazatra, rehefa ianao no mijoro miteny de tosy tanteraka ny eny sy ny amainina izany. Ity baiboly zay tao am-pelantanako ity Jehovandriamanitra, ary mino fa manana baiboly tahaka zao ihany koa ny malagasy maro, eny na ny vahiny maro azy, de teninao izy ity izay nosoratana na mpanoratana reo mpanomponao maro mba ho azona taranaka ty oriana vakina ary inona de iainana. Ity boky ity Andriamanitra tsy taky ny boky rehetra. Ny boky rehetra de taratasy fotsiny ihany, misy tantara, misy sary, misy fampatsiarovana, mety mitondra alahelo, mety mitondra tavatra. Fa ity boky ity, le antsoina hoe baiboly kosa, dia teninao Jehovandriamanitra izy ity. Hita atao avokoa ny programanao sy ny tianao atao aminay zanak'olombelona. Atao anatin'ity boky antsoina baiboly ity avokoa izay rehetra mahasoa ny zanak'olombelona rehetra. Ary androany zay Jehovandriamanitra, de aka ny teninao mikasika ny fanasitranana ny resaka kitrotro, ny olona zay voany zany, singanonay manokana reo ankizy tanora Jesosy eto Madagasikara. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona kako zay teninao zay tsy inona fa le nofom-boninahitra zay
torotoroana, ny karavasina, ny kapokapoana tao Golgota, teo amin'ny hazo fijaliana, radratra ny tenanao, feno rotodrotika ny tenanao, fa raisiko izay cicatrice tamin'ny tenanao zay, raisiko izay diakapoka tamin'ny tenanao zay, ary alefako amin'ny anaran'i Jesosy, alefako amin'ny anaran'i Jesosy, makany amin'ny tokantrano, any amin'ny tenan'ny olona, zay trotran-dreny kitrotro ireny, amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy fianakaviana mandresy mahita an'izy ity, kasio izao écran zao, fa mikasika sy mifindrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a, ny herin'ny diakapoka tamin'ny tenan'i Jesosy Kristy a, manasitrana, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saotra ny tompo isika, ny anjaranao, sitrana ianao, tsy mijanona am'izao fotsiny hoe sitrana, fa ny anjaranao a, mandihana, manatona mpanompon'Andriamanitra, fa mila tezana miara-pananao. Dahiny Jesosy Kristy ianao a, manaraka indray a, eo. Ny filazantsika dia zao hoe, isaky ny alatsinainy a, sy ny zoma, alina, amy 6 aora tia Madagasikara, hatramin'ny 10, dia mivantana ao anatin'ny onjam-peo radio Madagasikara any Kristy a, mivavaka ho an'ny firenetsika, mivavaka ho an'ny firenetsika. Amin'ny fotoana tahaka izao a, dia vavaka ho an'ny andavanandrotsika, ny tokantrano, ny fianarana, sy ny sisa izay mbola ho resahantsika. Tain'Andriamanitra indrindra tompoko.